Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa modia nilaza mazavany hoe aleo isika miandry ny tatitra ofisialy avy amin'ny fiadian'ny fanavoazana mahakasika ny dian'ny filoha kolonel Mikael Tanivelany fa tsy haneky handerany ireo vovodisy hoy ny ministra Gasikara Fensoa. Efa nisy ny ministra nampandraketana ny fanavoazana ka nomeny filoha fahatokisana izy amina hanatanterahana ny fanavoazana hapetraka eto amin'ny firenena hoy ny ministra serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa. Ny fantansika dia tsy tonga nanatrika ny fanokafana ny fikoanandeho am-pirenena ny filohan'ny fanavoazana sy ny prime ministra ka nilaza Gasikara Fensoa androany fa namita iraka ny filoha. Resaka fivahana stratejika no fiantsona ny fandehana ny filoha kolonel Mikael Tanivelany izay asa amin'ny mahafiloha azy hoy Gasikara Fensoa. Nambarana ihany koa fa tsy tokony haneky fitan'olona arak'izany isika fa aleo andrasana ny tatitra ny fiadidian'ny fanavoazan'ny Republikan'i Madagasikara mikasika ny dian'ny filoha Tanivelany. Ny fikoanandohany antoko politika manomboka anio tetsy amin'ny gymnase Ankorondrano moa ny fikoanandohany antoko politika. Manomboka anio etsy amin'ny gymnase Ankorondrano ny fikoanandohany antoko politika pitarika sy solontenany antoko maromaro no tazana niatrika izao fanokafana izao. Ny tanjona amin'izao hetsika izao moa dia ny hanamafisana ny demokrasia, hametrahana fanjakana marina ary ny hikatsahana ny fitantanana ara-dalàna eto amin'ny firenena. Ny verimberina nandritra ny fandraisany ireo mpiatsehatra fitenenana moa dia ny hanovana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, tsy hiverena ny kirisy sy ny olana mifandimby teo aloha. Ankoatran ireo lehibe ny antoko, manatrika izao dinika izao ihany koa ireo syndikalista sy ray aman-dreny ara-drazana ary ny mpitarika fikambanana samihafa. Voalaza ihany koa fa aorian'ny adihevitra dia hisy ny fifanaovantsoniha hataony ireo mpandray anjara ary hitondra fehinkevitra ho amin'ny fikoanandoham-pirenena izy ireo raha ny fanazavana izay noentiny izy ireo. Ndeha moa arantsika kely ny fanazavana solom-bavambahoaka Augustin Andriamananoro ny mikasika an'izay zavatra nolazaintsika teo izay. Ihany voalohany tena moa dia hoe ny antony izay atongavana andraisana anjara mavitrika dia eo aloha ny fifanajana ho an'ireo izay mpikatroka rehetrarehetra indrindra ny mpikarakara izay nanasa ny tenanay amin'ny mahasolom-bahoaka ny Madagasikara amin'ny maha-pikatroka politika satria ao anatin'ny vovonany mpiaradia amin'ny antoko TGV ny Mara ihany koa dia everiko fa adidy ny fandraisana anjara ny fikoanandoha tohitono satria raharaha-pirenena no jerena rehefa mandalo krizy politika indrindrandrindra ny sosialy ny firenena dia ny politika ny voalohany voatonotono hoe aiza ny fandraisana raikitra atonareo satria raharaha-pirenena ity. Ny fikoanandoha tohitony dia ahafahan'ny tsirairay mitondra ny heviny sy indrindrandrindra ny anjara bibekiny mba ahafahantsika mitondra zay hoe vahaolana ialana amin'izany krizy zany. Fantatsika ny zavatra mitranga teto amin'ny tany sy ny firenena raha ny hetsi-bahoaka izay nifandimby teto moka tany amin'ny taona roa fitopolo sy sivinjato sy arivo, raika amby sivy sivinjato sy arivo, roa sy roa arivo, sivy sy roa arivo ary dimy amby roapolo sy roa arivo. Ny afara foana zany zavatra zany amin'ny ataoko hoe vahaolana sy ny sedra politika fotsiny ihany fa voakasika izany avokoa na ny eo amin'ny fanarenana ny toe-karena ary everiko hoe fiandohana fotsiny ihany zao. Voalaza foteny moa teo hoe ny attente zay moa zany hoe ny aboutir-amin'ina moa ty zavatra ty dia hoe inona ny mety accord politique mety lalan-tsaina zany hitondrahantsika amin'izany hoe ahafahan'ireo mpikatroka rehetrarehetra mba mitondry no hoe vahaolana maharitra ho an'ity firenena ity. Resahana hoe mety ho fanovana rafitra, fanovana olona fa indrindrandrindra ny tokony resantsika hoe ny fandraisana anjara n'ireo tanora eo amin'ilay hoe vie politika izay misy amin'ny firenena satria izay isy atao anaty dia ny fitakiana izany. Eo ihany koa ny fametrahana ny sotoavina iarahan'ireo malagasy satria misy ireo ray aman-dreny ara-pinoana, misy koa ireo ray aman-dreny ara-drazana izay mekajy sy mekasina amin'ny soakevitra rehetrarehetra izay hoentina anjavana ary entiko amarananazy angamba dia zao hoe ny malagasy no tokony tompony ny fanalahidy amin'ny famarana ny olana melohany ahafahantsika mijery ireo mpiara-monina antoko amintsika satria ny inona no atao dia tsy afaka ela amin'izany tsika. Eto zany dia zavatra sasana loko samihafa no zavatra mitranga
amin'ny dinika zay mentsika ny hoe fotoanam-pirenena mety le FFKM fa ny lalantsana eto dia afahantsika mandeha amin'antsona hoe feuille de route na hoe roadmap zany io mitondrozotra de verina afahantsika miroso amin'ny hoe famahana maharitra zay crise politique izay afahantsika miroso any amin'ny fifidianana miverina indrindrindra amin'ny rafitra ara-dalàna na tsy hoe retour à l'ordre constitutionnel dia mihitantsika eto moa izy fa mbola voafanimpoany androany hatramin'ny latsinainy dia isy fidiantsonana miaraka resaka ny mikasika ny hafatra izay nataon'ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Ernaivo Moisika mangataka ny député hifantoka amin'ny gros poisson ny ministry ny fitsarana mangataka fiarah-miasa amin'ny ireo solombavam-bahoaka ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo momba ny enquête parlementaire amin'ny orinasa Jirama hifantoka amin'ny fitantanana tsy mahomby fa tsy halitra gazoal na fanodikodinana madinika ataon'ny mpiasa nilaza ny ministra nandritra ny fifidianana izay ho filohan'ny komity mpanao fanadihadiana fa tsara ny hafantoka amin'ny ireo gros poisson tena mambotry ny firenena ny fanadihadiana io mo anisan'ny nambarany ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Ernaivo tamin'ny ireo solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Ilay mpanorona RCR kosa dia nametra-panontaniana ny hoe ny fahefana ve mahalasa dala sa ny adala no mora mahazo fahefana io mo anisan'ny fanontaniana izay napetraka Lazaraza Verson manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena. Maro ireo manampahaizana sy teknisianina efa nahazo fahefana teto Madagasikara saingy tsy nisy fiovana teto amin'ny firenena fa niaina tao anatin'ny fahantrana hatran'ny malagasy. Raha mbola rafitra toy izao no misy eto amin'ny firenena dia tsy hisy fiovana izany eto amintsika satria feheziny ilay rafitra fototry ny olana ireo manampahaizana hoy ny hafatra izay nambarany Lazaraza Verson. Nisy araka izany ny fanontaniana napetraky ny Andriamatoa Lazaraza Verson ny hoe ny fahefana ve no mahalasa dala sa ny adala no mora mahazo fahefana. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita nahaino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsahala vainay resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.